fomba iray ahafahana manamafy ny fanentanana sy fampitana hafatra ho an'ny rehetra ny hetsika fampiratiana sara ny fanazavana. Miompana amin'ny lohahevitra mikasika ny vaksiny arak'izany, ny fampiratiana sara atao eto anivony ny faritra Anosy ampisehoana ireo endrika maro lafo mikasika ny vaksiny sy ny manodidina azy. Manamafy ny fifanomezan-tanana ireo mpisehatra samihafa amin'ny fampiroboroboana ny fanaovam-vaksiny ihany koa ny hetsika tahaka izao. Anisan'ireo manome tanana amin'ny fampirisihana ny fanaovam-vaksiny ny eo anivon'ny faritra Anosy raha ny fanazavana. Taliparitra ny fahasalamana eto amin'ny faritra Anosy dia nametraka fanamby hanomby ezaka miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka. Ny tompon'andraikitra ny UNICEF dia mametraka izay hoe eo akaiky ny fitondram-panjakana hatramin'ny UNICEF amin'ny ezaka atao amin'izay resaka fanaovana vaksiny izay. Indroa metona izy ity ataoko hetsika na exposition photo izay humainement possible vaccination pour tous izay afaka nofavy maray dia hipetraka ity exposition photo ity eny Antanambao akaiky ny gendarmerie ahafahantsika mahita ny hoe tsy mijanona ho sary avao izy io fa tena hoe fanehona ny ezaka ataon'ireo mpanaintana ara-pahasalamana.